Makasika ny raharaham-pirenena ihany moa dia ny mpikambana ao anatin'ny cellule de crise no hovahiny ny fandaharana resabe rahampitso zoma fadimy volana jolay izay anomboka amin'ny 7 alina moa izany fandaharana izany ny momba ny raharaham-pirenena ny etsika sy ny efitra izay heveran'ny cellule de crise amahanina ny krizy eto amintsika moa no velabelaran'izy ireo ao anatin'izay fandaharana rahampitso izay. Fa nisy kosa ny fanambarana izay nataon'ireo avy ao amin'ny cellule de crise inter-ministerielle des agents publics de l'État androany tetsy amin'ny hotely Colbert makasika ny toe-draharaha misy eto amintsika moa no isany nivohitra tamin'izany. Anisan'ny foto-kevitra ijoroan'ny cellule de crise inter-ministerielle ny mpiasam-panjakana ny tadiavana vahaolona ialana amin'ny toe-draharaha mafampana izay nambarany Andriamatoa Rabe Manatsoa Charles mpikambana eo amin'ity vondrona ity. Nambarany tamin'izany fa hanoana ny FFKM izy ireo amin'ny fitadiavana vahaolana ka tsy mandany sy ny fifidianana izy ireo fa kosa mila fifanarahana amin'ireo politika mialohan'ny fifidianana. Fanambarana mpiasam-panjakana rehetra tsy hanavahana dia mahatsapa fa latsaka katerena tokoa ny firenena. Politika ny asa-panjakana sy ny mpiasa marary ny vahoaka vokatry ny krisy lavareny. Ny mpiasam-panjakana dia olom-pirenena feno ary tena tompona andraikitra manoloana ny zava-misy izao. Noho izany ny cellule de crise inter-ministerielle des agents de l'État dia manentana ny mpiasam-panjakana rehetra mba tsy raviravitanana fa hijoro an-tanindrazana mifandraisana andraikitra ivoahana amin'ny krisy lavareny izao. Ny mpiasam-panjakana rehetra tsy hanavahana dia mihevitra fa tsy misy afaka miambo mahavita irery ny fametrahana mifototra fanomirenena indray ny firenena. Manambara ho rentanitra izay fa tanjona ny anatanterahana ny fifidianana ekeniny rehetra. Nefa raha ao anatin'ny savorovory misy izao dia tsy hitondra vahaolana mihitsy izany fifidianana no tanterahana fa vao maika koa aza-piditra ny firenena ao anatin'ny lalina. Izy arak'izany ny fananganana komity ho fanarenana ny asan'ny asa-panjakana eto Madagasikara isaky ny ministera na ny comité pour la revalorisation administration à Madagasikara ka hanatanteraka fiaonam-be ireo solotena mpikambana isaky ny ministera ho toy ny hetsika sy hiarah-midinika hikarohana vahaolona saingy mbola tsy voafaritra mialoha hatreto ny fotoana anaovan'izany fiaonana izany.